fitaterana andranomamy sy andranomasina herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarah ny fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azo baka everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao. C'est un réel plaisir pour moi de me joindre à vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale pour la restauration des écosystèmes de mangroves, ainsi que le lancement officiel de la stratégie nationale pour les mangroves, incluant du plan d'action national correspondante. Et merci à tous pour votre accueil chaleureux dans cette charmante île de Nosy Be. Hier, j'ai eu l'occasion de participer à l'activité de restauration de la mangrove Antanam-Tirana. Et cette expérience m'a vraiment fait comprendre l'importance de cette stratégie nationale intégrée. Les mangroves font partie des écosystèmes les plus importants du monde sur le plan biologique et économique. Elles contribuent à protéger les communautés côtières des cyclones et des inondations, accueillant une population diversifiée de vie marine et stockant de grandes quantités de carbone. Les scientifiques estiment que les forêts de mangroves stockent 4 fois plus de carbone que les forêts tropicales. Ce qui signifie que leur destruction aurait un effet important sur le climat de la Terre. Elles sont également essentielles à la subsistance économique des communautés côtières, ce qui rend encore plus urgente la nécessité d'une restauration coordonnée et d'une gestion durable des mangroves. Comme vous le savez-tu, les écosystèmes de mangroves sont menacés à Madagascar. La gouvernance des écosystèmes de mangroves a été très complexe. Les mangroves sont-elles des forêts? Sont-elles considérées comme des zones de pêche? Sont-elles des zones humides? Si elles se trouvent sur des terres publiques, qui est responsable de leur entretien? Répondre à ces questions et décider d'une classification commune des mangroves n'a été possible que grâce à la collaboration soutenue de tous les acteurs qui ont travaillé sur cette stratégie.
Cette nouvelle stratégie définit la nature intégrée de la gestion des mangroves et clarifie la nécessité de prendre une compte des liens inextricables entre la terre, l'eau et la faune présente dans les écosystèmes de mangroves pour en assurer une gestion adéquate. Elle souligne la nécessité d'intensifier la recherche et d'améliorer la gestion des connaissances sur les mangroves et appelle à une augmentation du financement et du développement des partenariats et une amélioration de la gouvernance institutionnelle et locale. Cette stratégie intégrée est essentielle à la poursuite de la restauration, de la protection et de la maximisation des avantages fournis par les mangroves aux communautés côtières et à Madagascar dans son ensemble. J'applaudis le leadership du ministère de l'Environnement et du Développement durable, du ministère de l'Agriculture et du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue qui ont dirigé cet effort. Leur dévouement à cette stratégie a contribué à inspirer le groupe diversifié des parties prenantes, USAID par le BAI, de nos projets ITEL et Mitsiri, à continuer à travailler avec diligence vers un objectif commun malgré les remaniements gouvernementaux et les nombreux obstacles créés par le Covid-19. Maintenant que cette stratégie est dans son fond final et que le plan d'action est sur papier, le vrai travail peut commencer. Cet objectif est ambitieux. Restaurer tous les sites de mangroves dégradés et maintenir 390 000 hectares de mangroves en cours de 10 prochaines années en adoptant ces techniques de gestion intégrées. Travaillons ensemble pour atteindre cet objectif ambitieux. USAID continuera à soutenir cet objectif, ce faisant, contribuera à restaurer et à protéger les écosystèmes de mangroves grâce à des collaborations présentes et futures avec de nombreuses parties prenantes réunies ici aujourd'hui. Miasa ary mandray anjara mavitriky amin'ny fiarovana ny alaonko ndraiky fagnanaovana izay tokony hagnamafy izy amin'ny fivelarany ary fiarovana ny tanitsika ihany koa sisy tanitsika eto Madagasikara ny ministèran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Anisany politika mpitantanagna apetraka eo anivon'ny ministère ny valorisation de la recherche na ny fanomezan-danja ireo voka-pikarohana mba azontsika ampiasaigna amin'ny fampandrosoana ny firenena mba ho azontsika ampiasaigna ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana na mafisy raha jiaby zegny amin'ny fiarahamonibonantsika sy ny fiaramiasa mila ezaka amintsika jiaby samy mandramby lentondrany samy mitondra lentondrany ahafahantsika mifagnampy mifameno ary magnatsara ny ezaka amin'ny fiarovana ny alaonko aza mamono biby aza mamono ala agnatin'ny raha jiaby zegny ny alaonko ke entanigny tsika jiaby fa mamono izy ireo mamono tegna koa tsika mbala maro ny atiala mbala maro ny alahonko fa maro koa ny tsindry mihatra amin'ny alahonko tsika bro mbala tsy haitsika tsara ny miaro ny alahonko tsika zegny ny nahatonga ny fitondram-panjakana ny safidy nosy mevatsika ty hanentanana bebe kokoa atsika vahoaka amin'ny fikadiana ny alahonko tsika. Tsika magnana objectif d'indrakitro ala ny Madagasikara 75 000 hectares fanamby maventy napetrany Andriamatoa Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ho fanatanterahana ny velirano fahafolony dia ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary izany fanatratrarana tanjono 75 000 hectares izany kanefa tsika isan-taona very 3 000 à 7 000 hectares amin'ny ala honko. Ya izy boka maro amitsika tsy mahay ino importance ny honko. Zava-misy boka le valeran'ny honko amitsika zegny ataontsika tsinotsino honko zegny ireo misy karazany maro valeran'ny honko araiky razahagna koa ialetsika ny marigny aminanjy tsy 10 000 francs io le valeran'ny honko araiky fa any amin'ny 30 millions de francs FMG
zegny valeran'ny honko fa atsika zegny lasa manimba simba le mangroventsika eto amin'ny tanàna. Izy koa importance nany io hitantsika hoe le vangana amin'ny sehatra internationaly mba tsy robatintsika honko mandeha aty amin'ny honko aty makamba magnantody ro lokontsika jiaby eo aty ary drakatra antsika jiaby eo aty magnantody mety mois de février ro miala aty mandeha amin'ny Recife io ro vao mamia be zany amin'ny zava-misy. Sady io honko io misy le fahenany raraka agnaty ranomasy misinto mampisy mahaleny amin'ny tanitsika ke alohatsika hiaro mangroventsika tsy mbatintsika fa ny egny ny hazan-drano noho ny fanimbatantsika mangroventsika eto amin'ny tanàna. Fitaterana andranomamy sy andranomasina Irendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro ataovy tomombana tsara amin'ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra azao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamory-lakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandreneso ny APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra. Ato lasa mamiritra be ny tanàna. Zay ty mandoetra. Mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa na ariary azo. Baka everina tonga fotsiny amin'izao. Zay nareo zay tsy. Raha tiana mandroso ny tanàna, aloavy ny etranao.